anampy sy anoana ireo toeram-panofanana momba ny asa aman-draharaha eny ambanivohitra no anisany antopy sy ny faram na ny formation agricole région Amorimany. Nisy ny tombana ny zava-bitan'ity tambazotra ity ary ny fanomanana ny fanatsarana ny fanofanana nireo tanora izay ho mpandraharaha eny ambanivohitra ny tohanan'ny formaprod. Misy anarivony maromaro maritry zareo reo. Ny zava-bita zany koa dia nisy ny fiofanana tany amin'ny toeram-panofanana. Fa nanomboka tamin'ity taona ity dia ny toeram-panofanana indray no manantona an'ireo tanora eny amin'ny commune manofana an'izy ireo. Ny hoavy zany dia isy indray ireo toeram-panofanana vaovao izay amaly ny fangatahany formaprod amin'ny fiaraha-miasa amin'ny taona 2022. Ivondronan'ireo tambazotra misahana ny fanofanana amin'ny fandraharana eny ambanivohitra ny Farmada ka manao ny tantsoroka ho azy ireo ho amin'ny fanavaozana. Tantsoroka ho amin'ny fanavaozana, ho amin'ny fanatanterahana ireo plan d'action moa filazantsika azy na ny drafitrasa izay tokony ho tanterahany ny amin'ity taona ity sy vinavina ho amin'ny taona ho avy. Zavatra ngeza be izay tsy maintsy iraka tanterahany ny Farmada dia ny ahafahana mahatanteraka ny paikady-pirenena amin'ny fanofanana amin'ny tontolo ambanivohitra, ny ara-pambolena sy ny ara-pamokarana, dia ny fampisehoana ny fanaovana atsisika zany ametrahana hoe misy ireo petsehatra rehetrarehetra ireo. Fa ny ankoatran'izay dia tanjona ngeza be ny ifandraisany, fanakalozana ny eo amin'ny samy mpikambana ao anatin'ny tambazotra. 2 ny toeram-panofanana teknika mivondrona ao anatin'ny faram ary nandritra ity fivoriana izay nataon'ireto mpikambana no nanaovana ny fifidianana ny birao-panentana izay atao isaky ny 3 taona.